Couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Grand et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le chéri des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur.
betso saya tuluja ulas sini arena sami sami ananana faidu indu abakamandena alulurante namana iyo munena asamba manda uana yana kulu kulu sa itumbu faenjena katsiafu yarakamina uta sirendarenga samise andavana yanisu ayana fanai kununaitai nifiana iyo metesa mahandrayana ubiana chao abiana avimapaeresa atungana mamuiraka Jesus sefitsapana samisana kigana katamilka mihana kumafana erentukapa yasauna Aleluia, aleluia, aleluia. Mbola faly miaraba anareo eran-tany aho anio talata fahenina ny volana janoary 2026. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria anio no andro voalohany izany amin'ity taona ity ahafahantsika miaraka mivavaka eto amin'izao andro alina mangina izao. Dia miaraba anareo tsiraray avy aho izay mbola tsy niditra tao amin'ny en direct zany ny sabata satria tao efa niarahaba ny amin'ny fatratrarantsika ity taona vaovao ity ny tenako izany. Dia anio zany miaraba anareo tsiraray avy ahako izay mbola tsy tao amin'ny en direct zany ny sabata alina. Dia ny tompony ampamirapiratra ny tavany aminao ary koa ampahery anao ary tena hitady anao amin'ny fahamarinana mandrakariva mba ahafahanao hiomana ho any an-danitra. Dia mahiresa tompoko satria ny taona mahay mandroso ny andro ny volana ny taona mahay mandroso ary arakaraky ny fandrosoana izany no anantonantsika ihany koa ny amin'ny ialana ety ambony ity tany ity.
ka mampahery anao mihitsy ahako hijoro tsara mba ho tonga any an-danitra isika tsiraray avy. Amen. Alohan'ny andresantsika ten'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika, hideran'ny tompo isika kalaza azy noho ny famindram-pony mbola ahafahantsika mivory izao, satria tsy noho ny herintsika na noho ny tanjakantsika fa noho ny hery izay nomeny tompo antsika no mbola ahafahantsika ihany mivory toy izao tompoko. Mangataka anao mihitsy koa aho hivavaka hiaraka amiko mba ampahery ny ara-panahinao satria mila isika tsiraray avy mihaona amin'ny tompo Andriamanitra, ny Andriamanitra lehibe indrindra, Andriamanitra Israely ary Andriamanitra antsika ihany koa. Mivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra anao ny amin'izao andro alina mangina izao. Misaotra Jesosy satria be fitiavana ianao ary be famindram-po, satria mbola nomenao tombonandro izay ahavelomanay tsiraray avy, ka tratra izao talata vaovao izao izay voalohany amin'ity taona ity ahafahanay miara-mivavaka eto Jesosy eo, ka mankasitraka anao, midera mankalaza anao, manome voninahitra anao. Tompo malala ho ianao no Andriamanitra, ianao no tsara indrindra, ianao no lehibe indrindra, ary ianao rery ihany no afaka antsonay. Tompo malala ho midera mankalaza anao, manaja anao ary miantso anao zay Jesosy oka ianao anatrika anay tsiraray avy amin'ny toerana izay misy anay tsiraray avy. Tompo malala ho tsy mahay manao na inona inona izahay ary tsy mahefa ihany koa na inona inona raha misaraka aminao, ka mangataka aminao Jesosy anatrika anay tsiraray avy, ampitafiery anay mba aizanay manatona anao mivavaka anatrehanao, ary indrindra tompo mangataka ny famindram-ponao Jesosy atreo izao fotoana izao. Mangataka aminao tompo malala ho ka ny ranao no andrafitra anay tsiraray avy, ka ny asa ny favalo izay mitady anelingelina anay, ny asa matin'ny Satana rehetra dia tsy anakery, tsy anapahefana aminay izany, fa roany izany tompo amin'narano avy Nazareta, ka dorana amin'ny ranao izany Jesosy, miala ny asa matin'ny Satana rehetra, tsy manakery, tsy manapahefana amin'ny fivoriana masina izay taonay eto, fa potena amin'ny rano Jesosy. Miala ianareo, miala ihany koa ny asan'ny devoly rehetra, na fomba hoana dia potena amin'ny rano Jesosy izany dia tsy mpiandavaky ny elo. Miala koa ny devolon'ny Belzebouba, potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, davaka ny elo ny plasinareo, any ny plasinareo. Miala koa nareo Losifera, davaka ny elo anao Losifera, any ny plasinao, ka potena amin'ny rano Jesosy Nazareta ianao, tsy manakery, tsy manapahefana fa resy ianao amin'ny rano Jesosy Nazareta dia vera davaka ny elo ianao. Miala ny fanampamitaka rehetra, dorana amin'ny rano Jesosy izany tsy mpiandavaky ny elo. Miala ianareo. Miala koa ny asa matasana rehetra izay mitady hanafika ny amin'ny alalan'ny écran, dia potena amin'ny ranao izany Jesosy, ravana amin'ny ranao izany Jesosy, dorana amin'ny ranao Jesosy tsy mpiandavaky ny elo izany, tsy manakery, tsy manapahefana aminay. Miala ny fanaratsy rehetra, miala ianareo, dorana amin'ny rano Jesosy, ny arety mandringana rehetra dia potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, davaka ny elo ny plasinareo, potena amin'ny rano Jesosy. Ny fanaratsy rehetra, devoly ny accident, devoly mpamon'olona dia potena amin'ny rano Jesosy Nazareta. Miala nareo, miala amin'ny tenanay, miala amin'ny ankonanay, miala reo davaka ny elo ny plasinareo, tsy manakery, tsy manapahefana aminareo. Fokanao Jesosy no andrakotra tompo ny ranao, ny ranao tompo no ilainay tompo, andrakotra nay zanakao tsiraray avy, ka rakofy amin'ny ranao zay Jesosy malala ary eo ka ny fanay masinao no ampitenenay, eo ka ny fanay masinao no ampibebaka anay tsiraray avy amin'ny toerana izay misy anay tsiraray avy Jesosy satria milanao izay, milanao izay fanay masina ianao ilay fanay ny iray, ianao ilay nanomba tambonin'ny rano, ka mangataka anao fanay masin'Andriamanitra hiasa aminay tsiraray avy satria tsy mahavita teny izay raha misaraka aminao. Ka misaotra fanay masina, misaotra ray malala, misandrata foana amin'ny fiainanay, oka ianao no ho hitanay amin'ny fiainanay andro aman'alina, ka arovy izay Jesosy fa mila ny herevy aminao satria tsy mahavita tena izay. Ka misaotra tompo ny voninahitra ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra izay kehitriny ary mandrakizay toria. Amin'ny aranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Aleluia, amen. Amen, amen, aleluia. Misaotra ny tompo itsika satria mbola afaka andray ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro alina mangina izao. Ny tenin'Andriamanitra izay raisitsika amin'izao andro alina mangina izao dia ao amin'ny bokin'ny Mpitoriteny. Mpitoriteny toko faha 12 no raisitsika izany. Ary raisitsika ny 9 ka hatramin'ny 9 farany izany. Mpitoriteny toko faha 12 no raisitsika
dia andininy fahasivy ka hatramin'ny farany no horaisintsika izany. Vakiantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Andininy fahasivy ka hatramin'ny farany toriteny toko faha 12 no vakiantsika tompoko. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao anaran'i Jesosy Tompo hoe teny farany. Teny farany. Io teny farany io alohan'ny izahako hamaky dia ny mpitoriteny dia i Solomona zanaky Davida no nanoratra azy. Dia ny teny farany zany anatin'ity mpitoriteny natao izany no horaisintsika. I Solomona dia manambara izy amin'ny teniny atao mpitoriteny maro be ny teny momba ny amin'ny fahendrena zany izay ambarany Solomona. Dia anio zany tsika ho vakiantsika ny teny farany izay nomeny andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 710. Dia amin'io no andrasantsika hivafahantsika zany rehefa avy eo. Mpitoriteny toko faha 12 andininy fahasivy anaran'i Jesosy Tompo. Ary izao koa satria endry i mpitoriteny dia nampianatra ny olona fahalalana izy. Eny, nandinika sy nieritreritra ary nandahatra teny mpahendrena maro izy. Nikaroka i mpitoriteny mba hahita teny mahafinaritra ary izay tena izy no voasorany dia teny azo antoka. Ny tenin'ny endry dia toy ny fanindronana ary toy ny tsatoka natsangan'ireo mpanangona teny mpahendrena, fanomezana avy amin'ny mpiandry tokana izany. Akoatra izany, anaka, minoa anatra, fa tsy misy farany ny manao boky maro ary manasatra ny tena ny fianarana be. Rehefa re izany rehetra izany, dia izao no teny farany. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana, ny zava-miafina, tsy hakanavaka na soa na ratsy. Amen. Ireo teny ireo no tenin'ny mpitoriteny farany zany atao amin'ny bokiny atao amin'ny mpitoriteny. Ry havana, ny teny ambarany eto dia momba ny fahendrena. Tsy lava be ny tenin'Andriamanitra izay azontsika zany anio, izay hoentina eto zany anio, fa momba ny amin'ny hoe teny fahendrena izany. Andiniantsika tena. Fantatsika tsara fa i Solomona dia izy dia tena hoe manan-karena mihitsy izy. Izy ny tena nanan-karena ary koa nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra izy. Dia nomen'Andriamanitra fahendrena izy dia ny ambony rehetra mbola nomeny tompo anazy, zany hoe nomeny tompo harena koa izy noho ny avy eo. Dia eto zany ny teny farany izay nataony amin'ny teny fahendrena no horaisintsika zany anio. Mba hananantsika fahendrena ihany koa, mba andiniantsika tena ihany koa. Fampianarany Solomona antsika zany anio ny amin'ny teny izay anaty baiboly. Dia ny teny zany dia horaisintsika andininy fahasivy anaran'i Jesosy Tompo hoe ary izao koa satria endry i mpitoriteny dia nampianatra ny olona fahalalana izy. Eny, nandinika sy nieritreritra ary nandahatra teny mpahendrena maro izy. Amen. Hatreo aloha. Eto zany dia manambara ny fahendreny Solomona, izy mpitoriteny, satria izy no nitoriteny. Ary nampianatra olona izy zany, nampianatra ny olona ny amin'ny fahalalana zany izy. Ry havana, isika ve mba mampianatra olona zavatra tsara sa mitarika olona amin'ny zavatra ratsy, sa mampianatra olona zavatra ratsy? Oka isika tsiraray avy ametraka fanontaniana amin'ny fomba fiainantsika. Isika ve tompoko mampianatra zavatra tsara an'olona sa mampianatra zavatra ratsy an'olona? Satria Andriamanitra hitsara Andriamanitra, ho avy izy hitsara. Ary zavatra rehetra izay ataontsika etỳ ambonin'ny tany azafady, zavatra rehetra izay ataontsika etỳ ambonin'ny tany dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana.
Zay ny amin'ny 5:12. Ny zavatra rehetra zany dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana zany. Ny zava-miafina tsy ankanavaka na soa na ratsy. Amen. Zay no mahatonga metraka fanontaniana hoe isika ve tompo, isika ety ambony ity tany ity dia mampianatra tsara olona sa mampianatra ratsy olona. Misy ange ny olona tena mampianatra ratsy, mampianatra olona misotro toaka, na koa mifoka sigara, na koa mijangajanga, na koa miteny ratsy. Maro ny olona tena hoe ampiasain'ny devoly, satria ny devoly mampiasa an'izany mba hahasolafaka ny olona anankiray dia ampiasain'ny devoly mihitsy le olona hanimba olona hafa. Izany hoe tsy teny pahendrena fa teny paharatsiana zany no voaka anaty vavan'ilay olona. Dia ilay ratsy dia i Satana izany sy Losifera. Ka mila mitandrina isika tompo, satria eto zany mpitory-teny atao amin'ny tenin'Andriamanitra, izy dia endry izy zany ary nampianatra ny olona fahalalana zany izy. Tokony tsika hampianatra olona fahalalana, tokony tsika hanambara ny fahamarinana amin'ny olona, hanambara ny Jesosy amin'ny olona, ny fitiavan'Andriamanitra. Tokony hanambarantsika zava-tsoa, zavatra marina foana, fa tsy zavatra amboarimboarina na hoe lainga. Ry havana mila mitandrina isika. Dia hoy ihany tenin'Andriamanitra eto amin'ny 9:7 eo ambany eo hoe eny nandinika sy nieritreritra ary nandahatra teny pahendrena maro izy. Amen. Tena nandinika mihitsy zany i Solomona zany, sy nieritreritra izy zany. Tena ho fianarana ho antsika izany. Okontsika hanomboka hianatra, satria tsisy mahay avokoa tsika rehetra. Okontsika hanomboka hianatra ny amin'ny fahendrena izay nananan'i Solomona. Mila aloha tsika mangataka amin'ny tompo. Mangataka amin'ny tompo azahoantsika fahendrena koa. Satria izy no tompo fahendrena. Dia mila koa tsika mianatra, miezaka mihitsy koa zany, satria na hanome fahendrena raha ny tompo, nefa antsika mbola mitoetra ihany amin'ny zavatra ratsy dia tsy hiova mihitsy. Fa rehefa manome fahendrena ny tompo dia mila tena hoe raisina, dia ampiarina zany, tena pratikena mihitsy amin'ny fiainantsika, zay tsika vao mety azo fahendrena natrehan'i Jesosy, zay vao mety amintsika ny fahendrena natrehan'i Jesosy. Dia eto mpitory-teny dia nandinika sy nieritreritra zany izy, ary koa nandahatra teny pahendrena maro izy. Amen. Ry havana ho tonga amintsika tsiraray avy anie izany, mba handahatra teny pahendrena anie isika rehefa miteny, ka mba hitan'ny olona hoe teny pahendrena no avoaka ny vavantsika, fa tsy teny ratsy akory. Dia manaraka an'izay 9:10 nikaroka mpitory-teny mba ahita teny mahafinaritra, ary izay tena izy no voasorany dia teny azo antoka. Amen. Hitanareo zany, tena nikaroka mihitsy zany i mpitory-teny Solomona, tena nikaroka izy zany mba ahita teny mahafinaritra, ary izay tena izy no voasorany dia teny azo antoka. Amen. Eo zany mila mitandra zany tsika. Tsy hoe kory hoe hanoratra anao tahaka ny Solomona dia hanoratra teny tsy izy zany, fa eto dia tena hoe teny mahafinaritra, ary teny izay tena izy zany no voasorany. Zany hoe zavatra marina koa zany, zavatra marina fa tsy zavatra diso koa zany. Saotra Jesosy. Mila tsika toko tena hoe mahatsapa mihitsy ilay fahamarinan'Andriamanitra. Ny teny pahendrena izay azon'i Solomona dia mazava be, tsapa mifanahiko eto fa fahendrena avy amin'Andriamanitra anie no omen'Andriamanitra rehefa mangataka fahendrena isika. Izay no nahatonga ny Solomona afaka nanoratra teny pahendrena. Ka rehefa mangataka fahendrena amin'Andriamanitra isika dia ilay fahendrena, ilay fanahin'ny fahendrena no omen'Andriamanitra antsika. Dia io fanahin'ny fahendrena io mila kolokoloina tsara zany, dia afaka zany isika avy eo miova zany mba hanapahendrena
tahaka ny Sôlômôna ihany koa ankatoavantsika n'Andriamanitra satria raha tsy manam-pahendrena isika tompoko dia tena hoe zava-poana ny fiainantsika. I Sôlômôna dia jerevo ny fomba fiainany, na dia hoe nangataka fahendrena fotsiny izy dia Andriamanitra nanome ny sisa rehetra izay nananany. Jerevo ny fananan'ny Sôlômôna. Afaka mijery anaty internet afaka ataonao zany dia afaka ataonao ohatra hoe mitady ianao hoe ny inona moa ty templan'ny Sôlômôna dia ho hitanao ao satria indraindray misy manao vidéo andreny mihitsy dia tena hoe mazava tsara le izy, mazava tsara. Ary hitantsika raha ohatra ka mahafantatra koa ianao dia fantatsika tsara fa ny Jerosalema dia mbola misy ilay rindrina farany mbola eo manambara zany amin'ny fahalehibiazany zavatra niseho teo aloha momba ny amin'ny Sôlômôna zanaky Davida. Dia eto zany dia ny fahendren'ny Sôlômôna nangataka izy fahendrena tamin'Andriamanitra, izay no mahatonga an'ilay fahendrena eto hoe izy zany tena hoe na voasoratra tena izy zany zavatra voasoratra tena hoe azo antoka zany. Engany antsika mba ho toy izany koa, mba hanoratra teny mahafinaritra ary koa mba tena teny azo antoka hamonjy fanahy maro. Amen, amen. Satria jerevo zao anaty baiboly ny tenin'ny Sôlômôna eto dia jerevo fa mampaherentsika izany. Maro ny teny ohatra mihitsy ianao mamaky manomboka any amin'ny toko voalohany, maro ny teny fahendrena ato sy zava-miafina izay soratan'i Sôlômôna. Fa ito farany ito ihany moa no ho raisintsika zany. Safady everevandeha ito farany ito ihany no ho raisintsika. Fa maro ny teny feno fahendrena izay soratan'i Sôlômôna ao ary mamperitreritra ihany koa ny teny izay soratany. Izy ihany koa nanoratra an'le hoe ny maty tsy manavalim-pity ao amin'ny toko 7 izany. Maro be mihitsy ny teny azontsika ampaherentsika ao ary zava-miafina izay tsy fantatsika. Maro zava-miafina izay tsy fantatsika. Eto zao mamadika baiboly ako dia tonga dia mahita amin'ny toko 7 ako. Dia vakiako kely fotsiny eo amin'ny 1:1 sy 2 milaza Jesosy Tompo. Ity raha ato amin'ny toko 7 ato am-pitoroteny dia vaky toy izao milaza Jesosy Tompo hoe samy manana ny fotoanany ny zavatra rehetra. 1:1 misy fotoana ho an'ny zavatra tsiraray ary misy fotoana ho an'ny raharaha rehetra ety ambany lanitra. Ao ny andro hiterahana ary ao ny andro hahafatesana. Amen. Toy kely ihany. Ao ny andro ambolena ary ao ny andro hanongotana ny nambolena. Amen. Hitanareo izany? Teny fahendrena, teny fampieritreretana ny teny izay soratan'i Sôlômôna. Dia eto amin'ny 1:1 tsika zao ny amin'ny toko 2:10. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny tenin'ny endry dia toy ny fanindronana ary toy ny tsatoka natsangan'ireo mpanangona tenim-pahendrena, fanomezana avy amin'ny mpiandry tokana izany. Amen. Hitanareo izany? Ny tenin'ny endry dia tena manindrona tokoa io teny io. Rehefa misy fahendrenany amin'ny tenin'olona anankiray dia tena toy ny fanindronana mihitsy ary toy ny tsatoka hoy izy nambarany eto. Satria ny tenim-pahendrena dia mampiova olona io, mampiova ny tenim-pahendrena. Na ohatra raha ilay olona tsy ovany eo dia ilay tenim-pahendrena avoaka ny vavan'olona anankiray mamperitreritra ina dia antaonany maro ary. Tokony ho tsapantsika tsara mihitsy hoe ny tenim-pahendrena dia avy amin'Andriamanitra izany. Satria Andriamanitra mihitsy ilay fahendrena. Izy mihitsy nahary izao rehetra izao. Izy no mihazona izao rehetra izao. Izy ilay fahendrena. Dia ny tenim-pahendrena dia manova olona io ho amin'ny tsara kokoa. Raha ohatra misy olona anankiroa ka hoe miady ohatra ilay olona anankiroa dia ny anankiray tsy miteny fa mangina na dia hoe manana ny famarinany ary. Dia rehefa
avy miteny le anankiray miteny zavatra ratsy tamin'izay zavatra mafy be amin'le anankiray a, dia le anankiray le manana fahendrena miteny tsotra fotsiny izy a, mora ary miadana dia tenim-pahendrena dia tonga dia angina le anankiray. Zay le tenim-pahendrena dia tena hoe mampanindrona, manindrona anatin'ny fo mihitsy ny tenim-pahendrena. Natsangana ireo avekodram-pandeha vakiana io a, 9:12. Ny tenin'ny endry dia toy ny fanindronana ary toy ny tsatoka natsangana ireo mpanangona tenim-pahendrena. Fanomezana avy amin'ny mpiandry tokana izany. Amen. Hitanareo? Fanomezana avy amin'ny mpiandry tokana. Iza moa no mpiandry tokana? Jesosy irery ihany no mpiandry tokana. Izy no manome antsika ny fahendrena. Ny fanahy masina no manome antsika ny fahendrena. Izy ilay telo fa iray, izy ihany ilay Andriamanitra. 12:12. Ankoatran'izany, anaka, minoa anatra, fa tsy misy farany ny manao boky maro, ary manasatra ny tena ny fianarana be. Amen. Ry havana, rehefa mino anatra isika, mino ny anatry ny tompo, rehefa mankatoa ny tompo zany, dia tsy mila tsontsika mianatra be, satria ny fampianaran'ny tompo antsika, ny fankatoavantsika anazy a, dia efa manolontsaina antsika ny fanahy masina. Manolontsaina antsika ny fanahin'ny tompo. 2:12 dia manambara ny mpivoany hoe fa tsy misy farany ny manao boky maro. Amen. Na hanoratra boky maro ny olona anankiray nefa tsy mino anatra dia zava-poana izany. Fa mila antsika mino ny anatra izay petraky ny tompo amintsika. Mananatra antsika ny Jesosy, mampafantatra antsika izy a, manana antsika fahendrena, ankatoavantsika azy. Satria tsy hamerina amintsika foana zany ny tompo, fa atorony antsika ny lalana, ary efa malala itsika tokony tokantsika dia ankatoana azy a, fa tsy manaonao foana izany. 13:12. Rehefa re izany rehetra izany dia izao no teny farany: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Amen. Ry havana, tokony atahotra an'Andriamanitra isika. Tokony atahotra an'Andriamanitra isika. Zay no mahatonga hoe mino anatra, mino ny anatr'Andriamanitra. Dia tokony atahotra an'Andriamanitra isika, satria izy ary ny didiny no tandremo. Amen. Mila mitandrina ny didin' Jesosy isika, mila mitandrina ny didin'Andriamanitra isika, mankatoa izay napetrany eo alohantsika. Izao koa ny vakiteny a, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Amen. Hitanareo zany? Tokony ataontsika olombelona rehetra ambonin'ny tany izany. Tsisy afaka hoe miala amin'izany, fa tokony mankatoa izany isika tsirairay avy raha mbola velona ihany koa. 14:12. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina, tsy ankanavaka na soa na ratsy. Amen. Ry havana, na inona ataontsika zany, na inona hoy ny ten'Andriamanitra eto, na inona ataontsika isam-batan'olona, dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana, ho amin'ny fitsarana. Ny zava-miafina tsy ankanavaka zany io, tsy ankanavaka na soa ny ataontsika io na ratsy ny ataontsika, dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana io tompoko. Hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana io. Aoka tsika tena atahotra an'Andriamanitra araka ny teny tonga teto a, izay noentiny fanahy masina ho antsika, izay nampahafantariny Solomona mazava tsara ny teny, fa hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana na inona ataontsika tompoko. Mila antsika mifoa, mila antsika mijoro tsara, satria tiantsika ny tompo. Ry havana, hiomana itsika hivavaka, andohalika eo anatrehan'ny tompo. Ny angatahantsika amin'ny tompo a, dia angataka tsika fahendrena tahaka ny fahendrena izay nomeny any Solomona. Amen. Ry havana, ny tompo dia manome malalaka ho antsika zanany raha mangataka isika.
araka ny ten'Andriamanitra hoe tsy mbola nangataka zavatra tamin'ny anarany ianareo, ka afaka mangataka antsika, mangataka fahendrena, zavatsoa izany fahendrena izany, satria mba hiaonantsika amin'ny tompo, hivavaka antsika, andohalika isika eo anatrehan'ny tompo izay afaka mandohalika izany. Dia oka isika hibebaka raha ohatra tsy manam-pahendrena isika, satria tsy manam-pahendrena mihitsy isika zanak'olombelona, hipirintsika moa no mandahan'Andriamanitra, hipirintsika no manao izay tsy akasitrahan'ny tompo, dia hibebaka tsika natrehan'i Jesosy, hibebaka tsika ary koa angataka aminy mba hamindrany fo amintsika ary mba nomezany fahendrena ho antsika anio amin'izao voalohany andro iarahantsika mivavaka zao amin'ity taona ity, amin'izao andro alina izao zany dia angataka tsika fahendrena aminy mba hoentintsika mandritry ny taona, mba hoentintsika mandritry ny taona le fahendren'Andriamanitra izany. Izay afaka mandohalika tompoko dia oka andohalika eo anatrehan'ny tompo. Hivavaka antsika tompoko, angataka amin'ny tompo fahendrena aminy. Jesosy tompo, misaotra mankasitraka anao Jesosy, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao ary tsy misy toanao. Jesosy eo, ianao no Andriamanitra velona sy mahery, ianao no Andriamanitra Solomona izay notenenay teo, nazahoanay teny Jesosy ny amin'ny fahendrena. Ka indreto izay tompo malala ho mandohalika eo anatrehanao, satria Jesosy tsy mendrika izahay, feno faratsiana izahay, tsy manam-pahendrena izahay, satria Jesosy impiry izay no tsy mino ny anatra ataonao aminay. Tompo, impiry izay no nandahanao, ka mangataka ny famindramponao Jesosy amin'izao andro alina izao, amin'izao voalohany taona izao Jesosy, mba hahaizanay Tompo manantona anao, mba hahaizanay Tompo mankalaza anao. Jesosy tsara indrindra ianao ary tsy misy toanao. Ianao Jesosy no Andriamanitra, ianao rery ihany no tompoina, ianao rery ihany no ankalazaina. Ka mibebaka izay Jesosy amin'izao andro alina izao, naizanaiza Tompo no misy anay, mety misy efatoandro any amin'ny toeran-kafa, na koa ny après-midi, na koa maraina Jesosy, ny amin'ny fotoana iainony izao vavaka fiambinana alina izao. Okanao Jesosy iainy ny tsiraray avy izay miantso anao, izay mangataka famindram-po aminao. Mamelana Jesosy satria tsy manam-pahendrena izay. Tompo, nampianatra fahendrena i Solomona, nampianatra teny fahendrena maro izy. Ka izay Jesosy dia tsy mendrika akory eo anatrehanao, ka mangataka fifonana aminao Jesosy. Amboary izay, avozy izay Tompo, mba tena ahay ankatoanao, ahay anaradianao, ahay anao izay sitraka ao Jesosy, ary anajanao indrindra indrindra. Tompo malala ho, ianao ilay masina sy lehibe indrindra no antsonay. Okanao Jesosy anovanay tsiraray avy, izay zanakao tsiraray avy izay mivavaka eto. Tompo, mangataka ny fahendrena avy aminao Jesosy. Okanao an'olon-tsainanay, mba anana fahendrena Jesosy ny amin'ny fisainanay. Diovy Tompo ny sainay tsiraray avy Jesosy, mba tena ho feno fahendrena Tompo. Eo koa Jesosy ny fijerinay Jesosy, mba hijery mpitiavana Jesosy, ary koa mba adio Jesosy ny masonay sasao amin'ny ranao Jesosy, mamindra fo aminay. Eo koa Tompo izay renesy ny sofinay Jesosy, diovy Jesosy ny sofinay tsiraray avy, amin'izay zavatra eny ny sofinay tsy araka sitraponao. Ianao Jesosy no afaka manadio anay Jesosy amin'ny ranao soa. Eo koa Jesosy izay rehetra nambarany vavanay Tompo. Tompo, mamindra fo aminay satria Jesosy impiry izay no tsy mahay miteniteny fahendrena Jesosy. Impiry izay Tompo no miteniteny foana Jesosy, ka mifona aminao. Mifona Tompony amin'ny teny rehetra izay nahadiso anay teo anatrehanao. Mifona Jesosy satria hoentinao amin'ny fitsarana ho anay izany. Ka mifona Jesosy eo, mamela anay tsiraray avy ianao, ny amin'ny fiteny rehetra tsy voahevitra teo anatrehanao.
ny amin'ny fiteny rehetra tsy mendrika teo anatrehanao. Mifona tompo satria Andriamanitra masina sy mahery ianao. Andriamanitra tsara indrindra ianao. Ianao Jesosy ilay Yesoa Masia. Ianao Jesosy ilay tsara indrindra sy masina indrindra. Ka mamela anay Tompo. Mamela anay Jesosy satria tsy mendrika izay. Tompo, ianao le lehibe indrindra. Ianao le masina indrindra Jesosy. Ka amboary ny fomba fiteninay manomboka anio. Sasao ny vavanay. Sasao ny vavanay Jesosy ny amin'ny fiteninay tiaraka sitraponao rehetra. Okanao nadio ny vavanay amin'ny rano soa. Anadio ny lelanay amin'ny rano soa Jesosy satria anao no Andriamanitra mendrika miamboninahitra. Tompo, diovy koa Jesosy ny fonay isam-batan'olona. Mba hanana fo feno fahendrena Jesosy. Alao Jesosy ny fo vato ao anatin'ny fonay. Alao ny fahatezerana. Alao ny saindratsy rehetra Jesosy anatin'ny fonay satria vao anatin'ny fo ny voan'ny saindratsy rehetra. Koa Tompo hanongotra izany. Andoro izany amin'ny rano Jesosy fa ome fahendrena Jesosy ny fonay. Ome fahendrena Tompo ny fonay Jesosy mba ankatoavanay anao. Tompo, mamindra fo aminay ianao. Mamindra fo aminay anao Jesosy satria tsy mahavita tena izay. Ka mamela anay Jesosy. Diovy ny fonay amin'ny rano soa. Diovy ny fonay amin'ny rano soa Jesosy mba hadio ho anao. Jesosy Tompo, sasao amin'ny rano koa Jesosy ny tananay sy ny tongotray. Sasao amin'ny rano Jesosy mba hadio. Izay nokasi ny tananay. Izay naleha ny tongotray Jesosy tiaraka sitraponao. Dia diovy amin'ny rano Jesosy ny tananay sy ny tongotray. Jesosy Tompo, mangataka ny famindramponao. Mangataka ny famindramponao Jesosy. Mangataka aminao koa Jesosy okanao Tompo hanova ny zanakao tsiraray avy. Ny amin'ny fony tsiraray avy alao Jesosy izay tsy novoleny tananao tao anatin'ny fonay. Alao Jesosy izay tsy novolenao tao anatin'ny fonay Jesosy. Tompo, ny ranao Tompo ka hosotronay Jesosy ny ranao. Mba hanadio Jesosy ny taovanay tsiraray avy. Hanadio ny lalandranay Tompo satria zanakao izahay. Sotrony rano Jesosy mangatamy Tompo ianao. Hanadiovany anatinao manontolo. Tompo, sotroko Jesosy ny ranao Jesosy hanadio ny taovako manontolo. Ny tenako manontolo Jesosy satria Tompo, ianao no afaka manadio anay amin'ny rano soa. Jesosy Tompo, mamindra fo aminay ianao. Diovy Jesosy amin'ny rano soa ny taovanay. Ny momba anay manontolo Jesosy ny lalandranay Jesosy ka ny rano no ikorina anaty lalandranay. Ianao Tompo no mpamonjy tonga lafatra. Ianao Jesosy no Andriamanitra be fitiavana indrindra. Ka diovy zay Tompo amin'ny rano soa. Diovy zay amin'ny rano soa Jesosy malala o. Oka ny rano Tompo sotronay ary ikorina anatin'ny vatanay Jesosy. Andoro izay rehetra tsy araka sitraponao izay sakafo no haninay ary nisy afavalo Tompo dia okanao Tompo andoro izany. Anadio Jesosy ny tenanay manontolo. Eo koa Jesosy anapotika izay loharanako rehetra tatadia-forona Jesosy okanao anadio tanteraka ny momba anay manontolo Jesosy. Jesosy malala o. Mangataka ny fanay masinao Jesosy oka ny fanay masinao amenao anay tsiraray avy. Fanay masina iray eo feno ianao izay. Okanao amenao anay amin'izao talata voalohany iarahanay mivavaka izao. Okanao amenao anay fanay masina. Ianao le fanay ny iray lehibe indrindra. Feno ianao izay fanay masina satria milanao fatratra izay. Ianao reriany no Andriamanitra. Ianao reriany no lehibe indrindra ary tsisy toanao. Misaotranao fanay masina satria fanay masina iray ianao. Ary ianao le fanay lehibe indrindra. Manamboatra anay sy mikarakara anay ary masina sy mahery ianao. Saotranao koa satria efa nivavaka teto tokoa izay ny alakamisy voalohany taona. Saotranao satria efa namenao fotoana izay na fanehoana teto ny alakamisy voalohany taona satria mahatsiaro eto mampatsiahy ianao eto fanay masina. Ka misaotranao izay. Fanay masina o, okanao amenao anay. Okanao amenay fanay ny fahendrena. Ome fanay fahendrena izay tsiraray avy mba ho endry mba hafaly ianao fanay masina. Fanay fiton'Andriamanitra o feno ianao izay. Fenoanao izay fanay masina o. Okanao amenao anay anavao anay tsiraray avy mba ho mendrika izay. Mba ho mendrika ho anao izay. Fanay fiton'Andriamanitra o feno ianao izay. Mangataka aminao izay. Mangataka aminao izay fafenona avy aminao. Okanao anamboatra anay. Hitarika anay foana mba ho mendrika anatrehanao. Mivavaka koa izay ho an'ireo ankonanay izay manankonana. Mibebaka izay ho an'ny ankonanay tsiraray avy. Okanao amindra fo amin'ny ankonanay tsiraray avy. Mamelany heliko ny tsiraray avy Jesosy o.
amboariny tsiraray avy. Oky ianao anadio ny tsiraray avy amin'ny rano hosoa koa. Tompo, mitondra mavaka ihany koa izahay ho an'ny tandrazanay ho an'ny gasy rehetra. Mamindra fo Jesosy amin'ny malagasy tsiraray avy isam-batan'olona. Mifony izay ho an'ny Madagasikara Jesosy. Mifony izay Jesosy ho an'ny gasy rehetra eran-tany naiza naiza tompo misy ny malagasy. Mamindra fo Jesosy, mamela heloka. Mamela heloka Jesosy ho an'ny gasy tsiraray avy. Ianao no mpamindra fo sy mpiantra. Mamindra fo Jesosy amin'ny malagasy tsiraray avy. Amboary tompony tsiraray avy. Avaosy Jesosy mba tena ankatoanao. Mba tena ankatoanao Jesosy mangataka ny famindramponao. Satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary tsisy toanao. Mangataka ny famindramponao Jesosy. Tompo malala o, mangataka aminao koa Jesosy ho an'ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Mamindra fo Jesosy amin'ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Oky ianao tompo anamboatra ary anova tompo zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ianao no mpamonjy tonga lafatra. Ianao no lehibe indrindra, ianao no tsara indrindra ary tsy misy toanao. Jesosy tompo, ho any amin'iza moa Jesosy izahay. Hitanao tsotra ny zavatra miseho eran-tany Jesosy ny amin'ny zavatra miseho tompo. Tompo, ianao Jesosy toka hiditra an-tsehatra. Amindra fo Jesosy amin'ny tany. Amindra fo Jesosy amin'ny zanakao isam-batan'olona Jesosy mba hazaka zavatra miseho amin'izao andro farany izao. Jesosy malala o. Raha miala aminay ianao Jesosy dia tsy mahavita tena tompo izahay. Satria Jesosy mahay mafy Jesosy izao fiainana iainanay izao. Ka mangataka aminao Jesosy oky ianao hiaro zanakao tsiraray avy. Oky ianao andefa ny anjelinao tompo hiaro anay zanakao tsiraray avy eran-tany. Ianao tompo no mpamonjy tonga lafatra. Ianao Jesosy no lehibe indrindra. Ka mangataka ny famindramponao Jesosy. Mangataka ny famindramponao Jesosy hikarakara Jesosy ny zanakao tsiraray avy. Eo Jesosy indrindra ny amin'ny zanakao izay anatin'ny persécution Jesosy. Maro tompo ny mijaly Jesosy anatin'ny persécution. Mingavy ianao Jesosy eo. Oky ianao tompo hiaro tompo ary hanavitra zanakao tsiraray avy Jesosy izay anatin'ny persécution Jesosy. Ianao tompo no mpamindra fo sy miantra. Ianao Jesosy no mpamonjy Jesosy andreo izay mijaly Jesosy. Maro be Jesosy izy ireny eran-tany tompo. Tsy afaka mivavaka malalaka Jesosy. Izay tompo misaotra anao satria mbola afaka izay tompo mivavaka malalaka amin'ny trano misy anay tsiraray avy aty ampitan-dranomasina Jesosy. Tompo, saorana ianao tompo ny any Madagasikara mbola afaka mivavaka Jesosy. Tompo, mangataka tompo andreo izay tsy afaka mivavaka Jesosy aty ampitan-dranomasina. Tompo malala ho mpamindra fo sy miantra ianao. Mamindra fo Jesosy amin'ny asan'ny tananao. Mamindra fo Jesosy amin'ny asan'ny tananao Jesosy. Tompo, oky ianao hanafaka an'izy ireny. Oky ianao hanafitra an'izy ireny. Oky ianao hiaro an'izy ireny Jesosy malala ho. Mamindra fo Jesosy. Satria tompo feno faratsiana ny tany. Feno fampijaliana ny tany Jesosy. Maro ny mijaly Jesosy amin'ny asan'ny tananao. Ka mangataka ny famindramponao. Jesosy tompo, mangataka aminao koa tompo ny amin'ny guerre misy etsiroa Jesosy. Arovy Jesosy zanakao tsiraray avy. Arovy ny amin'ny ireo izay mipetraka amin'ny tany misy ny guerre Jesosy. Mangataka tompo ny fiarovanao. Mangataka tompo ny amin'ny fanafanao Jesosy ahafahan'izy ireo mivoaka Jesosy amin'ny toerana misy ny guerre. Tompo malala o. Ianao Jesosy oka no hiady ho an'ny tsiraray avy fa ny tsiraray avy tompo dia angina. Tompo, ianao Andriamanitra tsara indrindra. Ianao tompo izao rehetra izao Jesosy. Ianao tompo fahendrena. Ka mangataka aminao Jesosy hanavitra Jesosy zanakao izay anatin'ny guerre Jesosy izay mitalao aminao tompo. Mamindra fo amin'izy ireny ianao. Afao Jesosy izay mijaly tompo. Jesosy malala o. Ho avy ianao Jesosy tsara ny tany. Ka mangataka aminao Jesosy ny famindramponao. Amboary foana izay. Omeo fahendrena izay. Mba tsy ho tavela ety ambony ity tany ity tompo. Fa tena ankatoanao. Anao izay sitrako irery any Jesosy satria zava-poana tompo ny fiainanay ity raha misaraka aminao. Tompo malala o. Ianao le mendrika deraina, mendrika kalazaina, mendrika tompoina, mendrika sandratra Jesosy. Ka mideranao zay Jesosy mankalazanao tompo malala o satria mendrika ianao. Tompo malala ho any amin'iza moa izay ratsy ho any aminao. Anao Jesosy ny voninahitra, anao tompo ny dera, anao Jesosy ny haja Jesosy. Saotra ny amin'ny fotoana izay anafana ivavaka teto tompo.
ny amin'ny teny mamy zay nomenao anay Jesosy malala o, ary teny fampitandremana ny koa tompo, satria manambara ny amin'ny amaly anay ianao hitsara ianao Jesosy ny amin'izay rehetra ataonay Jesosy nasoana ratsy Jesosy dia ho avy fitsaranao Jesosy malala, hitsarananao Jesosy malala, hoentinao tompo ho amin'ny fitsarananay Jesosy izany. Tompo malala, Andriamanitra mpitsara ianao, Andriamanitra marina ianao, ka ny tenitra izay ambaranao tompo dia tsy maintsy ho toy izany. Iseho amin'ny fitsarana zay Jesosy tompo, ka mangataka aminao Andriamanitra mamindra fo aminay. Ianao Andriamanitra no mpitsara, ianao no mpitsara, hoentinao zany Andriamanitra amin'ny fitsarana zay rehetra ataonay, ka mamindra fo aminay ianao. Amboary izay, amboary zay tompo mba tsy ho azo ny fahatezeranao, amboary zay tompo mba tsy ho azo ny tana maherinao. Tompo mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy amin'izay rehetra nataonay tompo, ka tsy mendrika teo anatrehanao. Misaotranao Jesosy, mideranao Jesosy, mankalazanao Jesosy ny amin'ny fahalebiazanao, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ianao ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, ianao rery ihany no mendrika deraina sy ankalazaina, mendrika tompoina ianao rery ihany Jesosy ka manajanao izay, mame voninahitra anao izay, satria mendrika omem-boninahitra ianao, mendrika deraina ianao ary tsy misy toanao. Ianao rery ihany ilay mendrika kalazaina ihany koa, mendrika anao ny haja Jesosy, mendrika anao ny haja Jesosy, ka atolotra eo anao izany, atolotra eo anao zany Jesosy tompo, satria anao ilay Andriamanitra velona, Andriamanitra tokana, Andriamanitra sari-piaro ianao. Ny sari-piaro aminay zanakao ianao, satria tianao izay, tianao izay ho tafiditra ny lanitra Jesosy ka mendrika omem-boninahitra ianao, mendrika omem-boninahitra ianao Jesosy malala o, ka arovy izay eo ambany tana maherinao, arovy izay, amboary izay tompo, mba hanajanao foana amin'ny fiainanay, mba hanajanao foana Jesosy satria tompo ianao nijaly teo ambony azy fijaliana noho ny fahotanay. Ny tompo malala o, nijaly ianao noho ny faratsinay, nefa zay tompo impiritra tompo no tsy mankatoanao, ka mifona Jesosy mamindra fo. Oka ianao hanavitra anay tsiraray avy, ho afaka amin'ny toetra ratsinay tsiraray avy izay Jesosy io, ary tena ankatoanao, ary tena ino anatra avy aminao, ary koa ankatoa ny didinao, anaraka ny didinao Jesosy zay didinao irery ihany. Amboary Jesosy, ampenaro zay, avao zay tompo, mba ho mpanompo masoanao ny tsiraray avy Jesosy io. Ianao ny antso anay, ianao ny karakaranay tety ambony ity tany ity, ka mangataka ny revy aminao tompo mba hatotosanay Jesosy ny asa zay taonay ety ambony tany, ny azakazaka Jesosy zay taonay ety ambony tany tompo. Milanao izay, milanao zay Jesosy malala o, mila ny erevy aminao, mila ny fanay masinao zay Jesosy mba hatotosanay Jesosy ny asanao ety ambony tany, satria Jesosy azakazaka no ataonay ety ho any an-danitra Jesosy, ary tsy maintsy miomana izay Jesosy izay vao tafiditra any an-danitra, ka tafinerinao zay tompo malala o, milanao zay Jesosy malala o, atosanay izany, ka misaotranao Jesosy oka ianao ameno anay amin'ny fahendrena avy aminao Jesosy, mangataka aminao izay, milanao zay Jesosy fa tsy mahavita tena, tsy mahavita tena Jesosy, satria tompo raha misaraka aminao Jesosy malala o dia very izay. Mangataka ny famindramponao, mangataka ny revy aminao. Oka ianao tompo malala o, anasitrana izay tsy salama amin'izao raha sy fotoana izao. Oka ianao tompo anasitrana Jesosy izay marary Jesosy, ka mila fanasitranana Jesosy. Ianao no dokotera ambony dokotera rehetra Jesosy, ka raha mitanana aminao Jesosy ny olona anankiray amin'izao raha sy fotoana izao Jesosy, dia oka ianao fanay masina anasitrana azy, oka ianao fanay masina anasitrana azy, oka ianao anova azy, oka ianao ampahery azy, eo koa ny reraka fanay masina, eo koa ny reraka, oka ianao ampahery ny reraka, oka ianao ampahery ny reraka, eo koa ny malahelo, oka ianao ampitony ny alahelo izay malahelo fanay masina o. Ianao ilay Andriamanitra velona sy mahery, ka milanao ny asany tananao, milanao izay ray malala o. Ianao ray ihany no mpamonjy tonga lafatra, ianao no mpanasitrana, ianao no dokotera ambony dokotera rehetra, ary tsisy izay tsy hainao atao, tsisy izay tsy hainao atao, ka mangataka ny fanasitrananao, mangataka ny revy aminao, satria ianao no Andriamanitra velona sy mahery. Ka misaotra anao Jesosy, saotra ny amin'ny fotoana teto Jesosy, saotra satria be fitiavana ianao, ary tsy misy toanao. Mankasitraka tompo,
midera Jesosy ianao ilay alfa sy omega, ilay fiandohana ary mbola fiafarana koa. Ianao reriany izany Jesosy malalao ary tsy misy toanao. Tompo malalao ho avy ianao eny amin'ny raha alanitra, ampiakatra izay efa niomana ihany, ampiakatra izay efa vonona ihany Jesosy. Fa oka ianao Tompo iseho amin'ny zanakao tsiraray avy izay mangetaeta aminao Jesosy malalao, izay mangetaeta anao Jesosy malalao, izay mitady anao tokoa amin'ny fosiny fanahy, izay mitady anao tanteraka Tompo ako anao Tompo iseho amin'ny tsiraray avy Jesosy araka ny fomba Jesosy izay mahazatra anao Jesosy mampety Tompo ampahirizanao ny zanakao tsiraray avy Jesosy mankasitraka Tompo satria man'Andriamanitra velona izay, manana mpiandry izay, manana mpiandry mahery izay manana anao Jesosy. Oka ny anjelinao hitoby eo andehanay tsiraray avy, oka ny anjelinao Jesosy hitoby eo andehanay zanakao tsiraray avy, aroa izay Tompo ambany tana maherinao fa tsy mahavita teny. Ka misaotra Tompo Jesosy malala petraka aminao Jesosy izao andro alina mangina izao, petraka aminao Tompo malala izao andro alina mangina izao. Mety misy Jesosy efa atoandrany amin'ny hafa na maraina koa, oka anao Tompo hiaro zanakao tsiraray avy Jesosy amin'ny toerana misy azy. Oka Tompo ianao tsy afoy anay Jesosy amin'izay rehetra andehananay Tompo na aiza na aiza Jesosy, fa oka ianao hiara-dalàna aminay. Ka mankasitraka Tompo midera Jesosy, manaja Jesosy manome voninahitra anao izay. Ka misaotra Tompo anaranao Jesosy ny angatahako zavavaka izany. Ka misaotra Jesosy malalao, misaotra Tompo, misaotra Yesoa Masia, misaotra Elohim, misaotra Elohim, misaotra Adonai. Misaotra anao, mankasitraka anao, midera anao, mankalaza anao, ny voninahitra ho anao reriany Jesosy hatramin'ny taloha indrindra izay kehitriny ary mandraka izay doria. Misaotra Tompo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Amen. Ry hava malalao amin'ny Tompo, izay no tenin'Andriamanitra ny antsika an'io zany dia mahiresa Tompo mbola afaka ianao mamerina mamaky ilay tenin'Andriamanitra izay niraisintsika teo, afaka ianao mandinika ihany koa ilay teny izay niraisintsika teo satria ampahery anao raha mandinika ny tenin'Andriamanitra koa ianao. Izay Tompo dia mahiresa daholo dia amin'ny lakamisy indray tsika manahely lakamisy alina raha sitrapony Tompo raha mbola tsy tonga moa Jesosy dia mbola miona eto isika, ary na mbola tsy malety koa ny ray amintsika tsiraray avy dia mbola miona eto isika. Voninahitra ny ho an'i Jesosy rery ihany ary fiadanana ho an'olona tsiraray avy. Dia mareza tondray Tompoko. Aleluia, amen. Veloma Tompoko.